Kingam-panahy na mpitondrano lo teny hoe tsy fakavady. Ao anatin'ny fiarahan'olon-droa maharitra no hahalalana ny toetra ny sasany izay ao anatiny. Ao anatin'ny fiarahan'olon-droa maharitra no hahalalana ny toetra ny sasany izay ao anatiny. Fa ny tanjona koa moa dia ny hahafantarana izay tena voatoatiny. Misy tokoa anefa ireo lahy na vavy izay tena tsy mba fahakataranaka ary tsy mba fahakavady mihitsy satria dia tena misy tokoa ny mampibanaka. Rehefa fotoana tsy fankahitana dia tena misy ny manao hadalana. Azo lazaina tena efa draharaha satria efa iraha malala izany fa dia tena fahotana. Ny sasany indray moa dia tena ahitana pirofo eo amin'ny vatany kanefa dia mbola laviny ihany izany ary tena ataony somary tsy tsapany. Raha io toetra io dia tsy dia mifidy karazana na mitovy na tsy mitovy, nefa dia misy ihany ny mampiavaka izany satria dia misy ny hevitra anao toy ny ovy. Ataony salan'ny ovy tokoa satria manaboribory ny saina tena ho ambany, nefa dia tsy olona manao hoana no mety hahavitan'io mba tsy ilazako azy hoe fahatany. Mba miova ary miala amin'ny toetra ratsy fa tsy mahafaty, fa dia aza mihevitra fotsiny hoe tena milamina ny olona miaraka aminao ka dia raisina toy ny hoe paokaty. Fahasambarina ny anao raha mbola mahazo feim-potoana toy izao, ary mba hahalalanao ny fiovana izay tokony atao sy hahatsapahanao raha mbola eto amin'izao tontolo izao. Ka ny hafatra ho an'ny lahy sy vavy aza dia mbola mirosony amin'ny hoe manambady. Fa raha ny toetra mbola ratsy dia samia mbola mipiripirina, fa raha ohatr'izay dia tena tsy fankataranaka ary koa tsy fankavady. Mpanoratra izaho, Patrick.